Dia araka nambarako teo moa zany dia miarabantsika rehetra totokantrano mandroso sy mampandroso ihany koa ny tenin'Andriamanitra, mandroso miaino ary mampandroso ny tenin'Andriamanitra ozy tsy miteny izao manona ny hatsarany Iehosoa ato tokantrantsika tsy ry avy mazava ho azy ary miraha zotsika ny tena koa ny ambazatorany Iehosoa sy atia no mandroso amin'ny lalan'izao tenin'Andriamanitra ary mitsidika atao tokantranonao na ny ampiasana ny eny an-dalana izay mandeha dia ny hatsarany Iehosoa amintsika rehetra zany. Eny tonga ny jiosy tsy tiany Iehosoa dia valiny mihitsy be satria tsy nitandrina didy folo Iehosoa, izay ny valiny dia ho amarintsika izy satria tao anatin'ny didy folo ny zatra misongadina indrindra no omeko misy didy goavana tao amin'ny didy folo hoe tsy misy Andriamanitra fa tsy zary iry. Afaka itsika amin'ny bokin'ny Exodosy toko faharoapolo, Exodosy toko faharoapolo afaka itsika amin'ny anaran'ny Iehosoa zay Exodosy toko faharoapolo, Exodosy toko faharoapolo mijerevantsika daholo ilay teny navoaka an'Andriamanitra dada Iava eny hoe ny Israely tamin'izany fotoana izany amin'ny andininy fahatelo Exodosy toko faharoapolo andininy fahatelo izany hoe aza manana andriamanikafa fa izao ihany izay aloha ny anankiray kanefa ny Iehosoa tena nanan'Andriamanitra hafa mihitsiny raha ny sary hita manaraka zany ka io mihitsy izany na tonga an'ilay hoe atezerana voalohan'ny jiosy atria izy nilaza ny tena ny fandriamanitra tsika zay vao nahita an'ilay tenin'Andriamanitra farany teo hoe tena dikany teo zanak'Andriamanitra mantsy dia Andriamanitra izy. Moa Iehosoa mbola namoaka fanambarana koa hoe za sy ny ray dia iray ihany. Tena ny voto mihitsy ny fondro io jiosy io na enao izany teny izany ho jerevantsika teo zay efa otsika aloha jereny ty hoe ary ny faharoa tao amin'ny didy folo izay anisan'ny songadina indrindra ihany koa dia mahatsiarova ny andro sabaty hanamasina azy ke andiny fasivy eny mana no iasanao sy anaovanao ny raharanao rehetra andiny fafolo fa sabatany ava Andriamanitra io ny andro fafito ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny ankizy lanao ny ankizy vavinao na ny biby fiompinao na ny vahininao zay tafiditra eo ambavadinao tsy mahazo manao raharaha mihitsy zany raha vao zany vanandro sabata zany zany andesana hitatsika eto mihitsy zany zay teny zay tsy afaka manina moa tsy afaka manao raharaha vao tonga ny sabata zao jerevantsika raha ohatra ka nanaraka an'izany teny zany tokoa Iehosoa ny valiny tena tsy nanaraka an'izany izy ary tsy izy rery fa izy ilay dadany naniraka anazy mihitsy iny no niara-nanao an'ilay hoe tsy nitandrina ny sabata izy zao reto amintsika atao amin'ilay sabata satria sabata nanomboantsika anazy dia afaka itsika ary ao amin'ny Jaona somary mijery letsika ny toko sy andininy amin'izao tsika miteny zao ao amin'ny Jaona toko fahadimy no afaka itsika ahitantsika ny hoe niasa tamin'ny andro sabata io zanak'Andriamanitra io dia izay misy natezitra ny jiosy zay. Jaona toko fahadimy tena ny farany tena amin'ny sambosambotra mihitsy ity zavatra ty atezerana be mihitsy para moa tena ny vonoany zareo amin'izay izy satria tsy zaka ny jiosy io ilay sary nandeha. Jaona toko fahadimy andiny fahavalo sy ny fahasivy voalohany dia toizantsika hatrany amin'ny andiny rehefa avy eo indray zany toizantsika foana izy. Jaona toko fahadimy andiny fahavalo sy ny fahasivy aleo hoy Iehosoa taminy mitsangana dia eto ny fandrianao ka mandehana mandeha ary niaraka tamin'izay dia sitrana ra lehilahy ary nitondra ny fandriany dia lasa nandeha kanefa dia sabata zany andro zany nefa ny hoe aza manao raharaha mihitsy ianao nataony Iehosoa ny batetana tamin'ny andro sabata lay lehilahy automatika tezitra ny jiosy ary anisan'ny mahatonga anazy tena tsy avy amin'Andriamanitra io lehilahy io kanefa mareko tsara fa nino moa ny fariseo moa tena tsy tiana azy sy ny mpanoran-dalàna no nahita an'ilay zavatra nataony dia tezitra ireo nefany ho anareo rehetra zay mino ny tenin'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna tsy misy tenin'Andriamanitra mihitsy ny tao manao hoe mihaino ny tenin'ny fariseo na mihaino ny tenin'ny mpanoran-dalàna fa mihaino ny tenin'ny mpaminany ka raha mpaminany lay Iehosoa tokony tsy ny vonoana fa tokony henona mihitsy izy fa izay ny efa aratseny jiosy aratseny dohan'ny jiosy tena ratsaina ny jiosy tamin'izany fotoana izany engany mba tonga saina ny jiosy ankehitriny nefa moa sarotra be izany sary izany dia ho amafisotsika nefa ny fa
tena io tsy ao soarery no ny asa tamin'io fa atrany amin'ny dadany aza ngeka ny asa e longe vaikitsika andiny fa 5 de lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'ny jiosy fa Ehosoa nanasitrana azy andro sabata io a tihitantsesareo tamin'ny andro sabata nanasitrana azy teo rehefa nenao an'izany a jiosy de tena tezitra be am'izay ary noho izany ny jiosy de nanenjika ny Ehosoa anareo nanomboka ny nanenjika ny Ehosoa am'izay zareo a satria nanao zany zavatra zany tamin'ny sabata izy tezitra am'izay zany a ny jiosy de mbola jereo nge nataony Ehosoa hoe fa Ehosoa namaly amin'ny 7 ndray Ehosoa namaly azy ka nanao hoe ny raiko miasa manakehitriny a ary za koa miasa zany eto zany de hoe tena hoe miasa io Andriamanitra io zany miasa dada iavao izy izy ary za koa miasa ka eto zany de nanambara mihitsy ny Ehosoa fa na le dadany iava zany de efa miasa miandro sabata fa tsy misy an'izany mijanona zany tsony izay no profa efa tsy mipetraka ao anatin'ny fanekena didifolo tsony a ina moa ny Ehosoa fa mipetraka ao anatin'ny atao hoe fanekena vaovao ina moa zany ny olana va moa zany le olana fa de toizatsika nday zany ny sary zany a ny tsoratra masina ka aventsika vakina hoe amin'ny 7 a hoe ary Ehosoa namaly azy ka anao hoe ny raiko miasa mandrak'androany de za koa miasa zany hoe eto zany de samy efa miasa miandro sabata na Ehosoa na ny dadany ka vomafy daholo zany zay olona mitandrina sabata efa ilazana zany nareo mpitandrina sabata rehetra fa tena diso adresy nareo zay mpitandrina didifolo a io zao vaitsaketsaka ny didy goavany andrina anakireo hoe fitandremana sabata de toatsika ary nefa vao mainka tady amono azy ny jiosy tsy no namany sabata io modisy io teny io namana sabata satria tsy azo anampiana ny teny tsy azo anesorana tsy misy mihitsy ny Ehosoa afaka mamany sabata zany fa nidika teny amin'io moa de hoe ila viole le sabata zany hoe tsy nitandrina n'io sabata io zany izy raha vaketsika amin'ny baiboly katolika romanina nke jevatsika zay nisy atao hoe nanana ny dika teny mahitsy be kory zareo tamin'izany fotoana zany vaketsika amin'ny baiboly katolika romanina amin'ny bokyny Jaona toko fa 5 teo amin'ny andininy fa 7 eto moa zany diso le teny fa hoe ataony hoe Jesoa de tsy izy iny zany zao ny raiko miasa mandrakehitriny ary zaho koa miasa izay ndray vao mainka nitady amono azy ny jiosy satria sady tsy nitandrina ny sabata izy tena mahitsy be tsy nitandrina ny sabata ny voalaza fa le dika tena atao amin'ny protestanta izy ny tena novonovany hoe namana efa miteny ny soatra masiny hoe sady tsy azo anampina tsy azo anesorana dika zany fa tsy azo vana zany io soatra masiny io dika zay dia fa atsika tsasa am'izay miaina hoe zatra tsy azo vana zany sabata zany fahadisoana be vava manao an'izany satria fa ny tena dika de hoe tsy nitandrina ny sabata izy ary koa zay zany le fahadisoana voalohany raha mijiosy fa tsy diso izy ary nilaza koa izy fa laza fa rainy Andriamanitra ka nanao ny tena no mitovy amin'Andriamanitra izy zay io zany natezitra anazy mihitsy tamin'izay fotoana zay ka no hoe verentsika zay moa le dika teny protestanta teto hoe nefa vao mainka nitady amono azy ny jiosy no izy tsy nitandrina ny sabata de zay ny tena dika teny marina zay ny antony tsy azo anampina tsy azo anesoana na lalana Mose na Ehosoa aza nanindringizana mihitsy ny hoe aza ampianareo ny tenin'ny Mose de aza anesoanareo ka tsy misy an'izany Ehosoa na mahavany sabata zany fa tsy nitandrina mihitsy no izy ary no satria tsy nitandrina ny sabata ary nanao an'Andriamanitra fa noho nylazany koa fa Andriamanitra mirainy ka nanao ny tena mitovy amin'Andriamanitra izy io zany le dikany hoe zanak'Andriamanitra ka raha vao zanak'Andriamanitra io le fampianarana farany voanjerevantsika teo iny hoe raha vao miteny hoe zanak'Andriamanitra ianao de Andriamanitra ianao dikan'izay de tezitra am'izay ny jiosy zay zany ianao sary voalohany hitatsika zay hoe tena niahy tamin'ny olona mihitsy ny Ehosoa hojerevantsika indray ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Jaona toko 10 any a jereny soratra masina mikasika ny am'izay satria efa hitatsika mihitsy aloha zany le
ny teny teo mikasika ny hoe sady tsy nitandrana ny sabaty izy a no nanao ny tena no mitovy amin'Andriamanitra satria izy hoe zanak'Andriamanitra izy a de tezitra be ny jiosy de mbola jerevantsika indray ny ao amin'ny jauna 10:30 a de ny jauna 10:38 ndreo idrikiny hoe jauna 10 a jauna 10:30 raha tsika mamaky kery hoe reto na tonga ny jiosy tezitra taminy a jauna 10:30 a vaketsika le izy jauna 10:30 izaho sy ny ray de iray ihany ay zay mihitsy le tena tsy tiany jiosy a de amindiny faraika amin'ny telopolo de naka vato indray jiosy hitoraka azy atreto zany izy hoe nampitovy an'ny tenany amin'Andriamanitra ray a zay ndray zany sary faharoa zay hoe isy Andriamanitra de iray ihany a de naka vato ny jiosy hitoraka anazy ary zay zany ny sary nitranga hoe io eran'ny jiosy fanaiky amonana azy indray de ndreo ndraytsika jery indray mirikatra amin'ny andininy fahavalo amin'ny telopolo ary a teo amin'ny jauna toko fa izy misy teo 10:38 aloha ma vaketsika amindininy fa enina amby telopolo 36 ka hatramin'ny 39 moa zay no asiny raika ny rano an'izao tontolo zao fa no ataonareo hoe miteny ratsy ianao satria hoy izao hoe zanak'Andriamanitra ao io zany le zanak'Andriamanitra io mihitsy tena tsy zakan'zareo mihitsiny io satria le nampianarako anareo hoe ny atao hoe zanak'Andriamanitra de Andriamanitra ny dikan'izay de hoy zay osoa raha tsy manao ny asany raika ao ary a de aza mino ahy fa raha manao ny asany kosa ao a na de tsy mino ahy ihany azy nareo a de mba mino ny asa mba ho fantatrareo siky anareo fa ny ray no ato amiko ary za ao amin'ray de aozy ny tena Andriamanitra ny toyny de nitady sambotra azy indray ny jiosy fa nandositra azy indray izy zay tena akisambotra mihitsy nyity zany e satria tezitra ny jiosy satria sady tsy nitandrina ny sabaty izy a no manao ny tena no Andriamanitra am'izay io ny tsy zakany jiosy ary zay ny proof fa tena tsy nitandrina didifolo Ehosoa fa inona zany le tena nataony Ehosoa e zay ny fampianarana ho jerevantsika rehefa avy eo a hoe fa inona zany ny tena natonga ny Ehosoa tsy nanao an'izany nitandrina ny sabata sy ny didifolo hoe tsisy Andriamanitra fa tsy izy rery satria de nitsahany tokoa le sabata nanao ny tena nitovy amin'Andriamanitra izy satria ny ateo zanak'Andriamanitra de Andriamanitra tandelosika ny jiosy namono anazy ary zay natonga ny jiosy ny teny foana hoe tsy mba avy amin'Andriamanitra io satria tsy mitandrina ny sabata anao nge jerevantsika teny zay ho karoa kely vetivety kely io a tsy mba avy amin'Andriamanitra zay jerevantsika kely zay sady miala tsiny kely amin'ny fatampany ihany koa na izany satria misy zatra kely natao araky teknika jauna toko fahasivy andininy fahenina ambin'ny folo ary ny jerevantsika kely a jauna 9:16 mikasika ny am'izay teny zay hoe tsy avy amin'Andriamanitra io ary isan'ny natonga ny jiosy namono anazy zany ary io ny fariseo sasany tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy zany satria tsy mitandrina ny sabata zay zany nataon'le hoe ny fariseo fa ny vahoaka indray moa tena maly hoe ny sasany kosa ny teny hoe ataon'lehilahy mpanota ahoana ary no fahay manao fagagana hoy toy zany de ny saratsaina izy korotana am'izay ny jiosy zany teo atria ny sasany le nametraka anazy ho mpaminany ny teny hoe tsy marina zany tenareo zany fa le fariseo no ny alina de miteny hoe tsy avy amin'Andriamanitra io matoa tsy mitandrina sabata kanefa ny deniona mahafantatra fa mpaminan'Andriamanitra io zay natonga na ny teny teo hoe amanaraka miaino ny tenin'ny mpaminany fa tsy hoe miaino ny tenin'ny mpitondra fivavahana ny tenin'ny mpaminany a an'le mpaminany de Ehosoa ary na mivoaka Israeliana zany iny fa mpaminany izy ka lozika am'izay noho ny amin'ny hoe satria tsy avy amin'Andriamanitra izy a de ny vonono zareo am'izay araka ny bokyny jauna toko fahasy ambin'ny folo a vaketsika jauna 19:17 angamba izy vaketsika kely a jauna toko fahasy ambin'ny folo a 17 azafaty fa tsy 19 askely tsy evoaka anatin'ny soratra masina nio ama jerevako kely ato le izy a jauna toko fahafiry marina mo izy iny jauna toko fahasy ambin'ny folo a de ny andininy jauna 19:7 ny vaketsika jauna 19:7 de miara mijery zany tsika sady tia ny entintsika mamarana ny teny androany
dia mandinika ataontsika hoe zay ny antony amin'ny zareo any Joshua satria no heveriny fo hoe tsy manaja ny lalànany ary lazainy fa tsy avy amin'Andriamanitra io satria tsy nitandrina an'le didy folo. Jaona 19:7 vakitsika indrindra izy amin'ny anarany Joshua. Fa ny jiosy namaly azy ka nanao hoe izahay manana lalàna ary araka izany lalàna zany dia tokony ho faty izy satria nanao ny tenany ho zanak'Andriamanitra. Tanareo le zanak'Andriamanitra mihitsy tsy zakany zareo satria ny terme hoe zanak'Andriamanitra efa naratsika teo hoe galin'Andriamanitra ny dikan'izay. Amarana antsika anazy le hoe Salamo 82:7 ity zany no nitakiny zareo hoe ahoana ianao milaza ny teninao fa Andriamanitra nefa ny ato miteny hoe tsy azo atao zany sary zany fa lasa tandy Andriamanitra direct ianao. Salamo 82:6 ty le izy tia hoy zao hoe Andriamanitra ianareo ary zanaky avy indrindra nareo rehetrarehetra ka ny olona izay miteny hoe zanak'Andriamanitra zany dia trandy Andriamanitra ny dikan'izay dia io ny tsy zakany jiosy dia ny vonoana izy teo amin'ny fijaliana. Zay zany fa dia mifarana telo zany ny fampianarana dia miraso antsika samy motaina soa ho tonga saina hoe ay ve zany ny antony amin'ony zareo anazy noho ny amin'izay lalàna anankiroa zay nidikany eo sao hoe izy sy ny dada niarana nitsakitsaka ny sabata ary izy milaza fa Andriamanitra voadika le Exodus 20:7 sy ny 9 niara voadika dia tany ny vonoany zareo. Inona kosa ny arana tonga ny Joshua nandeha tamin'izany sary zany tokoa, inona ny antony izay ny fampianarana hojerevantsika eo amin'ny lalana 420 fa mifarana tsy aloha zany ny teny hoe inona ny antony tonga ny Joshua nanao an'izany fihetsika zany misinina atria dia tena tsy rariny tokoa raha miso hevitra zao hoe ahoana moa lalàn'Andriamanitra tany Mose no tandehitsahana tokoa fa ahoana le izy dia zay mihitsy no teny fakafaka etsikehatra any amin'ny farany amin'izay hoe ny antony tonga ny Joshua nanitsakitsaka anio. Nanitsaka tokoa ve izy fa maiko mivateny hoe tsy nanitsaka izy fa efa mandeha tao amin'ny lalana vaovao izy dia zay lo jerevantsika ny hoe fanekena vaovao mifarana ny teny fa hiary hivavaka antsika ary. Sotra betsaka dada mala iavany ny amin'ny teny rehetrarehetra sy nomenao. Sambatra be zay tena mihaino sy manaraka an'izao fanazavana izao fa tena fisokafan'ny saina, tena fanomezana ny toromarika rehetrarehetra ho an'ny olona zay te hahafantatrany marina ka te ho any amin'ny lantilanitra. Mijery ny hatsarana vitanao tao amin'ny Joshua, ny soa vitanao tao amin'ny Joshua hoe inona ny anton'izao zavatra zao, naninona no niteraka olona tao Israel, inona daholo ny fotopototra azany. Dada iavao fotoana ny fampahafantarana ny marina ho an'izao tontolo izao zao ho atao fantatra izao tontolo izao ny tantara marina rehetra nisy sy ny zava-nisy teto amin'ity tany ity mba tsy hisy olona tsy hafantatra intsony na iray azy. Ary efa nampahafantarinao kosa izy dia asakasan'ny fanapaha-kevitra ho raisiny tsiry avy manatona anao izy voavonjy. Dada iavasy Joshua tsy manatona anareo mianaka izy ho any amin'ny fanameloana manak'izay. Safidy io sisa dado zay adiaha kosa mangataka aminao, vonjeo zay mbola azo vonjena, vonjeo ny hafa firenena, ny malagasy mbola azo vonjena na iza vonjeo daholo izy. Dado zany ny angatany zay adiaha mba vonjena ny olona. Voninahitra anao dada mala iavao amin'ny anarany Joshua. Halleluja, amen. Dia miraso antsika samy teny Joshua ny amin'izany fampianarana zany dia miandry ny toy ny fampianarana indray tsika dia ho tainy Joshua tory manaraka indray filomatory azy.